railohan'ny fiangonanao ianao tsy mitsamatra miteny amin'ny fiangonanao ary zany ny fifalianay efa namparateny anao fahomba mandrakariva ambara-patonga ny fatapena amin'izao tontolo zao ka dia mitenena mampireza ny fiangonanao noho ny amin'i Jesosy Kristy ary amin'ny anarany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny aravantsika riavana amin'izao fotoana izay sady atokan'ny fiangonana eto Sergy ho aladan'ny tanana nefa koa idiran'ny fiangonana ny amin'ny fotoana ny atao hoe advento izay iandrandrano ny fiangonana zany fiavian'ny zanak'Andriamanitra zany eo amin'ny 170 tamin'ny filazantsara ny vakiantsika teo no hitomana atsika hieritreritra amin'izao fotoana idirantsika amin'ny fotoana ny advent zao ny 170 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozonareo no hiaven'ny zanak'olona. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozonareo no hiaven'ny zanak'olona. Rehefa mandeha teny takan'izany ny olona riavana ary indrindra mieritreritra an'izany hoe fiavian'ny tompo zany dia matetika no an-tsain'ny olona dia tahotra ny amin'izany fiavian'ny zanak'olona izany. Kanefa ny advento eo amin'ny fiangonana tsy atao teraka tahotra eo amin'ny fiangonana fa hiteraka hetaheta riavana eo an'ilay tompo izay nanolotra ny aina noho ny fitiavana izao tontolo izao. Raha mikasika an'ity teny ity riavana raha nampizany ny tempolo ny mpianatra ny atsaratarehan'izany tempolo zany izay atao efa 50 taona ny misy ary eo mbola mpanamboarana azy ny olona ka amin'izany fotoana zany na hoe manao rénovation zany tsika moa teto Frantsa manokana ary atao Paris manokana nahita ny l'église Notre-Dame izay may dia niteraka zavatra be dehibe tsy teto Frantsa any fa hatrany ivelany noho io monument anankiray io zay sady manana ny maizy azy ny atsaratarehany sy ny toerany to amin'ny fiainan'ny firenena frantsay dia hitanareo tamin'ny filazana vaovao ny zavatra élan nateraka izany fisian'ny mamainy Notre-Dame zany tsy misy valaka kely amin'izany ihany eto amin'ny voalazan'ny mpianatra eto mahita amin'ny tempolo tsaratareh 50 taona ankehitriny en pleine rénovation ny architecture dia ozy izy tamin'ozy ny mpianatra jereo Jesosy fa navahina riavana ny namaliny Jesosy zany teny zany io Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela isy vaky fano eto ka tsy horavana. Lazaiko aminareo marina tsy avela isy vaky fano eto ka tsy horavana. Ny fitenenan'i Jesosy zany teny zany riavanako malala dia miteraka hiaty ao amin'ny mpianatra satria ny tempolo tamin'ny Jiosy dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra sady toky
ny mamafiorona ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona zany ny tempoly ka raha rava ny tempoly araka filazan'i Jesosy dia tsy ho ela dia tonga ny fataperana zao tontolo zao raha rava ny tempoly dia tsy ho ela dia tonga ny fataperana zao tontolo zao ary dia nanatona ny Jesosy maningina ny mpianatra ary nanontany azy hoe lazao aminay izay andro atongavan'izany ary izay famantarana ny fiavenao sy ny fataperana zao tontolo zao dia nanomboka teo riavana no nanaovan'i Jesosy teny izay lazaina amin'ny terme teknika hoe petite apocalypse na hoe apocalypse kely ny filazana azy hitany amin'ny marika toko 17 lioka toko 1:20 ary hitantsika amin'ny Matthieu toko 7:20 izay anjarantsika teny izay anambarany amin'ny apocalypse azy zavatra miafina zavatra hoavy ary amin'ny apocalypse azy no ny apocalypse ny teny hoe apocalypse dia fanambarana ny heviny ny matoateny izay angalana ny teny hoe apocalypse io apocalypto dia hoe sokafana ny voaly misy voaly sokafana zay mbo mitamana fanambarana azy zany hoe manoloana ny trangany zavatra zay ho hitanareo tsy hoe sady ho hitanareo melokely ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo dia fantaro fa ao ambadiky reny zavatra reny dia misy zavatra fanambaram-pinoana izay tokony fantatra reo ka tsy mieritreritra hoe ay efa vita ve efa misy filazana tsy avy ve efa misy olo-tany ve ay to mbola tsy tonga tsy mbola misy an'izao nangamba mbola elaoely zany tsy zay zava-dehibe fa isaky misy trangan-javatra na zavatra naturel zany na accidentel zany na ady na filazana ady zany dia tokony fantatra ny mpino fa misy zavatra ambarany ambadiky reny zavatra reny zay le teo hoe apocalypsisy misy fanambarana sokafana voa ka ny zavatra lehibe zay tsy ndriny tompo dia hoe miambelynareo tsy maintsy ho avy zany ary ny zavatra ambarany tompo dia metomboka amin'ny fotoana zay tenenany amin'ny mpianatra ka manitra veriny indray ary eto amin'ny anjarantsika ny avana amin'ny filazantsara ny vakintsika dia asain'ny tompo miomana ny mpianatra ary ny anton'ny fiomanana dia ny fiavian'ny zanak'olona ary ny fahatongavan'izany fotoana zany dia amin'ny fotoana tsy apozina ka ny tantara noary avana no noentin'i Jesosy mampiomana ny olona ny amin'izany fiavian'ny zanak'olona zany ny tantara noary araka ny filazantsara vakitsika teo ino amory avana raha mamaky any amin'ny Genesisy toko 1 tsika noa dia niavaky izy tamin'ny mpiaramonina taminy mpiaramonina taminy zay miaina tsy misy tahotra an'Andriamanitra tsy mivakinao amin'izan'Andriamanitra zany izy fa dinga fotsiny amin'izao fa inoa niavaky izy ary araka ny filazan'ny Genesisy toko 1 dia hoe noa dia nahita fity teo mason'ny Jehova ka raha nilaza tamin'ny noa ny amin'ny safodrano avy Andriamanitra riavana ka nasainy miomana hiatrika izany safodrano zany amin'ny fanamboarana sambo fiara dia nataony noa dia zao nankatoa le teny nataon'Andriamanitra taminy izy ary dia nanaraka tsara ny toromarika izay nomeny ary azo atsaina riavana eritrereto hoe io matanety be tsy tanety be Madagasikara zany
fa eo misy tanety be eo izy manamboatra isanandro sanandro ty sambo fiara ty mandrafitra an'izany isanandro sanandro dia hitany olona dia manomboka azony io nefa maninona rangaty manao an'izao zavatra zao nefa tsy saratra maniny izy manao eo eto am'izao tany be zao dia mety nomeny olona mety tsy azon'ny olona zany zavatra zany ary mety misy setrasetra koa ary ataony zareo aminy satria ny olona rehefa mataka an'izao dia raisiny ohatran'ny afafy ty zany i mpanoratra ny epistile Hébreu ny avana dia miteny an'izao teny zao mikasika ny Noa hoy izy hoe finoana no nanamboarany Noa sambo fiara hamonjena ny ankonany fa natahotra izy rehefa toron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita koa izany no nanamilohany izao tontolo zao sy natongavany ho mpandova ny fanoharinana araka ny finoana zay fo ilazany mpanoratra ny epistile ny Hébreu amin'ny Noa ny zavatra tsy mbola hitany nefa finoana no nentiny nanatanteraka ny zavatra toromaritra amin'Andriamanitra azy filazan'i Jesosy azy eto amin'ny teksta nivakitsika dia hoe ny olona ozy niaraka taminao zany dia nihinana sy misotro ary napakabady sy namoaka ny ampakariny zay fomba nilazain'i Jesosy azy nanao an'izany olona mandra-piavo ny andro zay nidirany Noa tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piavo ny safodrano zay nandringana ny olona rehetra dia ho takizany ny fiavin'ny zanak'olona zany no fomba hanomana ny Jesosy ny mpianatra mikasika an'izany fiavin'ny zanak'olona zany misy zavatra telo ry havana tsy indrina hita avy amin'izao teksta zao ny amin'ny fanoharana ny amin'ny Noa zavatra telo voalohany dia zao fiainona ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana izany fiainona ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana izany tsika moa eto amin'ny FPMA zao asa mankalaza ny fahefolo taona ny FPMA misy teny faneva zay nofidiny ny FPMA zay miorona ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faraika amby roapolo manao hoe koario ny falotona sy ny lompo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena zay mahavonjy ny fanahinareo avy amin'izany teny nosoratan'i Jakoba zany no nangalany ny FPMA teny faneva manao hoe ny FPMA fiangonan'ny FPMA manaiky amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena takany noary ara dia mila mankatoy sy mandrafitra ny mpino ary mila miaina isanandro olona vita batisa azy isanandro zanaky ny mazava ny mpino ka miaina amin'ny mazanaky ny mazava azy ary zany fiainany mazanaky ny mazava azy zany dia mety hitaona azy hiaina mifanohitra amin'ny fomba fiainan'ny olona amin'izao tontolo zao misy azy manao hoe miaina amin'ny azafady amin'ny teny français à contre courant zao ny zavatra iainan'ny irona amin'ny fisainan'ny olombelona amin'izao fotoana zao ny ankamaroan'izao tontolo zao kanefa noho ny mazanaky ny mazava ny mpino dia nandray voatery mitondra tena sy miaina à contre courant ary eo natrehan'izany ry havana dia tsy azon'ny olona zany miaina contre courant zany tahaka ny tamin'ny andro ny Noa ina ty atao loza reto
mianatra baiboly lozan'ireto mivavaka lozan'ireto mankany am-piangonana ary maninona manana fitondran-tena takan'izao reto olona reto nefa ny zato isan-jato tsy hoe zato isan-jato fa raha zany na fitrokotsika nefa ny akamaroan'ny olona zao ny fanaony zao ny mahafinaritra azy nilazana hoe mampakavaly sy avoaka fapakarina nilazana hoe tsy hoe koa ny tsisy fotony mampakavaly sy avoaka fapakarina nilazana hoe zany no tena zava-dehibe amin'ny olona zany hoe tsy otsono ny toeran'Andriamanitra ny fiainana ka raha mba mijoro ny kristianina amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny fihavanana amin'ny fifankatiavana dia tsy azo ny olona zany tena iomezana ary tsy vitan'ny omezana ihany aza fa mety setrasetrana mety anaovana lalàna satria mandeha acontre-pour zay ny voalohan'ny avana ary zany no fanirina amin'ny FPMA fotoan'izao FPMA manaika ny fahalemem-panahy ny teny namolena zany hoe tsy mitraikefa natao zava-dehibe satria mitraikefa milaza hoe zao fo mitorako ty FPMA ty zao ny fananana manokana aiko sy azoko fa rehefa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe maiza mameleko manana fitondran-tena tsara aoka ho aminareo ny fitiavana rehefa misy zavatra manirina dia tsy hainy manaiky amin'ny fahalemem-panahy zany tenin'Andriamanitra tsy mataka zany no ariavana fa miaina izy ary tsy vitany miaina fanankato ny tenin'Andriamanitra zay ny voalohany ny amin'ny fiomanana fiainona ny tenin'Andriamanitra sy ny fakatoavana zany ny fahory avana dia zao araka hitatsika eto amin'ny filazana tsara teo ihany ny ray oresina ny ray avena milaza ny fitsarana zany riavana avy eo matetika no miteraka tahotra ny amin'ity fiavian'ny tompo ty hoe za ve lay oresina ve sa sa leo avena ve sa azonareo rehefa mpaleritreritra tan'izany za ty le oresina sa za ty ho avena amin'ny fitsarana amin'ny fiavian'ny tompo ary mahavariana ny fomba ilazany Jesosy azy amin'izany fanontaniana hoe za ve oresina sa za ve misy rovavy eza ozy misy rovavy misy roalahy ozy izy amin'ny tsara ray resina ray avena misy rovavy eo amin'ny eo mpamolona mozy ny ray resina ray avena dia zao zany misy mpiandro zany anakiroa miaraka izy izy ny resina izy no avena misy diakona anakiroa miaraka izy no avena izy ny resina misy mpampianatra sekoly anady anakiroa miaraka izy ny resina izy no avena misy mpiangona anakiroa miaraka izy ny resina izy no avena misy mpitandrona anakiroa miaraka izy ny resina izy no avena angambany tsy an'izay lafin'izay ry avana hoe fampiarana moko izany tenin'Andriamanitra zany ka mahatonga ny anankiray milaza hoe mila mitandrina ihany aho le fiainana fa raha miaraka amin'olona zany ka le madiditra ny arahako amin'izay sy raha fahiny tavela fa za lasa fa tsy tokony raisina araka an'izay fa sika rehetra ry avana ao amin'ny fiainantsika ao misy zavatra ratsy ao antsika ary misy zavatra tsara ny ratsy ravana avy anao fa ny tsara ho raisina
iza ny sany teny manolona ny fiangianan'Andriamanitra sy ny famasinany hoe Jesosy ty le olo masinao ty tsisy kalina Jesosy na kely azy jereo tsara ny fiainana iza ny sany teny zany eo natrehan'i Jesosy fa isika rehetra rehavana samy matsara ny tsy fahamampiarahantsika ary zany no tonga amin'ny Paoly apôstôly milaza hoe araka ny vakitsika teo efa ho lasa ny alina misy Paoly apôstôly ka efa mbiakaiky kokoa ny andro ka aoka ariantsika ny asany maizina ka hitafitsika ny fiadininy mazava aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro tsy amin'ny filalavan-dratsy na amin'ny famamona tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijerijejona tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza mia ny amin'nofo ampamiteraka ny volany zany ny atin'ny finoana ryavana zany ny atin'ny finoana avelao ny zavatra tokony avela avelao zay tokony avela ary raisy kosa zay tokony raisina eo amin'ny fiainantsika ny zavatra tokony avela ryavana rehefa mahita ny tantarantsika tsara ryavitsika mahita ny zavatra mahazatra atsika ary mety zavatra mamatotra atsika azy ka raha dia efa olona vita batisa sy mpanaraka any Kristy azy manaraka eny any ny zavatra ratsy dia zao avelao reny fa hitafio kosa Jesosy Kristy tompo Jesosy Kristy tompo hitafina ryhavana no manamarina atsika amin'ny andro fitsarana zay azotsika mijoro amin'ny fomba amin'ny fotoana zay avy ary ny fitafitsika ny Jesosy Kristy dia milaza fa tsy lora ryhavana ny miady amin'ny zavatra ratsy tsy efa nyheritsika zany fa tsy maintsy mitafy any Jesosy tsika ary ny fitafiana any Jesosy ryhavana dia manao takany ataony azy zao ny eny ten'Andriamanitra mankatolo zany na dia raha ndray ary tsy ahazo tsara ny teny lazay mankatolo zany ary mandrafitra ary ny tompony manome hery amin'ny azotsika mandray izay fiainam-baovao atolotra antsika araka ny voalaza niafatra natao tamin'ny tanora sy ny ankizy teo ny soratra masina manampy atsika manoloana ny zavatra maro isan-karazany zay mandrana atsika takany tamin'ny andronoa ny soratra masina no manampy atsika ka dia olona teny fitsarana ny ray raisina ny ray avela avelao ny ratsy raiso tsara ary hitafio Jesosy Kristy ny fahariteny faharambiavana dia zao fotoana tsy ampozina ny fotoana zay aviny Jesosy Kristy tampoka tsy ampozina araka ny filazan'i Jesosy taka ny mpangalatra taka ny tamin'ny andro ny Noa fa ny olona variana ny olona tsy mieritreritra ny olona fa ho isy zany atao hoe fitsarana zany tsy mieritreritra momba an'Andriamanitra ny olona mavarina amin'ny zavatra taony andavanandro zay zavatra lehibe sy tsara tsy hoe tsy ana zavatra lehibe sy tsara atao ny tedasin'Andriamanitra ny olona tsy lava fa mahiaino manana mametraka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fomba fiaina revako malala alampy voalohany amin'ny ady 20 anio miteraka fifaliana tahaka ny Noa ateraky ny finoan'Andriamanitra amin'ny teny dia matoky zany teny zany tsy takany nataony Adama sy Eva tamin'ny teny le ratsy hoe ampy ve marina ve zay lazain'Andriamanitra ohatrany to tsy mety tokoa zany lazain'Andriamanitra zany ohatrany tsy marina Andriamanitra indray no lazain'ny mpanday ary zany nataon'le ratsy miaina amin'izao tontolo zao tsika tian'Andriamanitra ryavana araka ny Isaia zay nivakitsika teo
hoe reny ny olona rehetrarehetra na viaiza izy na viaiza na firenena izy na firenena viaiza izy na viaiza moa ho atendrombohatra Jehova satria eo atendrombohatra Jehova dia misy ny teny mahafaty teny manangana teny fiainana ary zany mandraikitsy ny fiangonana liavana malaka fiangonana mieny ten'Andriamanitra sy mankatoa azy ary fiangonana manaikitra zay rehetra ratsy eo amin'ny fiainana fa mitafy an'i Jesosy Kristy kosa riavo ary ny fanatanterahany fiangonana amin'izany isan'andro takanoady dia mandrafitra isan'andro ity sambo farady mandrafitra ny fiangonana ny mpino mba tonga ny olona nivelany ny olona zay tsy mahafantatra fa eo atendrombohatr'Andriamanitra misy ny fifaliana indrindra ary ny olona mahita zany dia ho avy izy na tsy piditra am-piangonana izy na piditra am-piangonana ihany fa mikritika rehefa mahita ny fifaliana ny fitiavana ny fandrafetana tahaka ny ataony hoa isan'andro sy isan'andro mandeha araky ny zanaky ny mazava zany mahitany dia indreny misy tahaka ny voalazany Isaia tonga eo atendrombohatra Jehova rehefa manatanteraka zany ny havana ny fiangonana araky ny lazainy Jesosy amin'ny omany na mpianatra hoy atao hoe tsy natao zavatra mpitahotra zany fa zavatra mahafaly fifaliana amin'olo rehetra dia tahaka n'izany introny amin'ny aviny ho avy ny fotoana tsy apozina ary soany fa tsy apozina raha tsy zany mba miambona fa raha amin'le fotoana tsy apozina iny manao bagariny ny olona raha amin'ny fotoana tsy apozina iny tsy mahay mameloheloka ny olona raha amin'ny fotoana tsy apozina iny findaratsy ny olona dia hono izy nareo avela sa tsy avela izy horesina sa tsy horesina izy ny tompony malala resika riavana ny malala saingy izao rehefa tonga Jesosy tompo dia fary ny fiangonana avy Jesosy tompo ndreto ny fiangonana fary mahitanao le maty sady nitsangana ny maty le nanirany avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava avy Jesosy tompo fa tsy misy tsony ny ranomaso tsy misy tsony ny fanesoana tsy misy tsony ny fahafatesana ary ararotiny zany amin'izao andro zay atokanareo ho anatin'ny mpitandrina zao ilazana ny ezaka ny fianarana ny tenin'Andriamanitra riavana ary mba hanoananareo ny mpitandrina amin'ny fikelezanaina mampita zany afatra zany tsy mba hitondra fisentona eo aminy fa mba naovany asa amin'ny fifaliana sy ny fiadanana satria ny atonga antsika tsirairay avy hiaraka andrafitra ny fiangonan'Andriamanitra dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana dia averin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompony ary tompo fahaizana ny fanamasina